Alléluia. Izahay ato amin'ny groupe fiomanana ho any an-danitra moa zany dia tonga eto izay tondra ny vavaka fanasitranana sy fanafahana. Izany groupe fiomanana ho any an-danitra zany moa dia hitantsika ao amin'ny sokafo ny telefonanao raha maliananao izany fa misy application iray zay misoratra hoe Jastok io zany misy fianarana baiboly isaka amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 hariva. Zany ny fianarana baiboly mampahery anao izy ary mampatanjaka ny ara-panahinao koa izany. Dia mivavaka ho anao izy tsy mitsahatra na handro na halina mitondra vavaka ho anao raha manana olana koa ianao ary manana WhatsApp koa izy fiomanana ho any an-danitra. Dia raha malinanao zany cliquer ny telefonanao fa ao amin'ny Jastok ao no misy anay fiomanana ho any an-danitra. Ka raha te ho sitrana ianao, raha te ho sitrana ianao dia manatonana Andriamanitra. Aza misalasala ianao manatona an'Andriamanitra fa Andriamanitra irery ihany no manasitrana, Andriamanitra irery ihany no manafaka. Ka izay no ela fa hiditra amin'ny teniny amin'Andriamanitra isika tenina an'Andriamanitra hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zava-dehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Andriamanitra raha vonona zany ianao hanasitrana ny aretinao io, hanafakanao amin'ny fatra sy fanagetsana, dia Andriamanitra irery ihany ny antsoinao. Fa aza manao tahaka an'ity vehivavy iray ity izay hitantsika ato amin'ny Luka 9:17 ka hatramin'ny 7:40 izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nahasitra anazy akory. Dia nakeo ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-dambany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretina. Hitantsika amin'izany fa indraindray tsika alaim-panahy tahaka izany mandeha any amin'ny mpanao fanafody raha misy ny olana, raha misy ny aretina, mandeha ho any amin'ny mpanao fanafody atsika, mandeha aiza na aizatsika mihodina efa tsy mahita zay tokony anteherana atsika zay vao mitodika amin'Andriamanitra. Kanefany tsy izay ny vahaolana takian'Andriamanitra fa antsoy Andriamanitra dia ho valiana ianao. Na inona ny olana aminao, ninona ny aretina aminao dia ho sitrana ianao. Ka eto misy teny zay ato amin'ny Jeremia 3:30 ka ny tapany 9 dia mivaky toy izao: dia hindro tanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eno sitrana izy. Amen. Ary mbola misy koa teny izay hitantsika ato amin'ny Salamo 3:1 ka tapany 1 sy 4 ho mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, ary izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, izay manarona ny famindram-po sy fiantrana aminao. Zany teny zany dia hoentintsika angatahana fanasitranana amin'Andriamanitra. Efa voasoratra hoe dia ankapoka an Jesosy no nanasitranana atsika, ka na aretina ino dia ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hiditra mivavaka fanasitranana atsika, ka raha mino anao dia mipetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao, ary na marary ny tenanao ray manontolo dia miskafo ny fonao, skafo ny fanahinao, handray efa ositra ny fanasitranana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ray masina tsara indrindra eto anatrehanao mijoro, mitondra ny vavaka ho fanasitranana ireo marary, ara-nofo, ara-panahy,
samy aretina avokoa izany. Anio anao tompo aninditra ny tananao izay efa soratinao manao hoe diankapokao no nanasitranana ny aretina rehetra. Taovy misoritra amin'ny endriky ny tsirairay ny endriky ny fanasitranana tompo. Sitana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Na aretina ino, na avy tamin'ny famosaviana, na avy tamin'ny fakapanahy izay nataony adosoana rehetra tany, na ny aretina izay avy tany ny ampita avy tany amin'ny razambeny, avy tany amin'ny fahotana rehetra izay nataony. Sitana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miala ny fanahy ny aretina izay mampanahy ny tenany olo io. Miala ny fakapanahy rehetra izay mamatotra ny olo. Sitana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izy. Tsy misy aretina ijoro eo anoloanao izany, fa iala ny aretina rehetra. Sitana ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary mivavaka koa zahay ho an'ny olona izay niverin-dalana voafatotry ny fanagejana rehetra. Dia mbola misy teny fampaherezana izay hoentinay hampahery anao ary hamoha ny aim-panahinao izay nangatsitsika sy izay niverin-dalana rehetra. Atao amin'ny Jeremia 4:1. Raha hiverina ianao ry Israely, hoy Jehova Diao, ho amiko no iverenanao, ary raha hanaisitra ny fahavetavetanao tsy hoe masoko ianao. Fantatsika tsara fa niala tao amin'Andriamanitra iza moa ny Israely, fa isika ihany no Israely izay mino an'Andriamanitra sy mankatoa an'Andriamanitra no Israely. Ka noho izany sitrana satria aretina avokoa izany fiverenan-dalana zany, aretina amin'ny ara-panahy. Ary mbola tohizatsika ny teny atao amin'ny Jeremia 4:2 mivaka toy izao ny teny: amin'ny anaran'i Jesosy miverena ianao ry zaza-piodina, fa hositraniko ny fiodinanao indreto, manatona anao izahay fa ianao Jehova no Andriamanitray. Ary mbola tohizatsika izany ato amin'ny Jeremia 5:4, ary koa lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehova: ho lavo va ianao ka tsy ho iarona? Hiodina hivily va ianao ka tsy hitodika hiverina? Andriamanitra mihitsy eto zany manontany atsika: ho lavo va ianao ka tsy ho tafarina? Ary ho hivily va ianao ka tsy hiverina? Hitodika tsy hiverina? Hiverina atsika, fa tsy maintsy miverina amin'Andriamanitra foana atsika, fa aiza moa ny alehantsika? Raha itsika zao tsy hiverina amin'Andriamanitra dia ny fahaverezana, ny afo be izay tena ratsy indrindra izay no miandry atsika. Ka miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra. Ho anao izay niverin-dalana na mbola voageja ny ara-panahinao, angatahina vavaka amin'Andriamanitra, sokafo ny fonao andray fanafahana avy amin'Andriamanitra. Rainay tsara indrindra ankehitriny izay mbola manohy ny vavaka fanafahana ny ara-panahiny izy reto. Vavaka zay mba ho afaka amin'ny fanagejana, amin'ny fiverenan-dalana, amin'ny fangatsiatsiahana ireto olona zay miaino ahy amin'izao ora sy fotoana izao. Ho afaka izy amin'ny fatotra ny fanagejana zay mahazo azy, hiverina nompanao indray amin'ny fitiavana, amin'ny fahendrena, ary amin'ny fahatokinanao mandrakizay anao Jesosy irerian'ny mihaja sy voninahitra. Afaka ianao, voavonjy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afaka ianao, voavonjy ianao, aza velo voafatotry ny Satana ireto olona ireto, na ny ara-nofony na ny ara-panahiny. Sitana izy amin'ny aretiny izay nampanahintena azy, izay nampangiry firy azy, na ny ara-panahiny na ny ara-nofony.
Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sitrana ianao. Afaka ny fatotra, ny fanagejana, ny fanandevozana zay ataony Satana tamin'ny fiainanao. Afaka ianao. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra anao sahady zay raha eo. Amen.